Nazo fanampina avy amin'ny fikambanana daira izay miasa ho an'ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanatsarana ny tontolo iainana ihany koa. Ry zareo avy eo anivon'ny hivitoerana Sembanamijoro ny akombavao. Manabe ary manofana ireo ankizy sembana mba ho afaka miatrika amin'ny fiainana ny hivitoerana Sembanamijoro eto Morondava-Ambohibao. Entina hanohanana ny asa ataon'ny fikambanana ary indrindra mifaliana ireo ankizy 120 manaraka fanabeazanao dia nanolotra fanomezana ho an'ny fitoerana ny fikambanana Action Développement Humain et de la Revalorisation de l'Environnement na ny ADER. Tovy amin'ny ankizy rehetra mba hanao fety ohatran'izay rehetra manao fety nareo dia mba ho toy ny zanaky ny olona rehetra izay tsisy olana dia tonga izay mitondra andraikitray tonga ny adidinay ho fampivoarana nytsika olombelona fifanampiana mbola santatra mbavaramy ihany zao fa ho avy matetika izay mitondra izay fanomezana mitondra izay tratranay ho anareo. Mariana fa 50 taona katroka amin'ity taon'ity nisian'ny fikambanana Sembanamijoro izay Tariandramatoa Felara Zavinjato. Hatramin'ny nisian'ny fikambanana dia olona mihoatra ny 720 ny niofana teto ary amin'izao fotoana izao dia ankizy 9 hatramin'ny 420 taona no tazaina eto amin'ny fitoerana Sembanamijoro.